mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mampifanarino iravanantsika tratra ity alakamisy fa fitony volana aogositra ity ny mofina azy efa lahatra hoantsika dia ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko faha-efatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Romanina toko faha-efatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny malemy finoana ny fahazamandray azy hitsaranareo ny eritreriny. Ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, ny anankiray kosa malemy finoana ka dia mihinana ny zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana, ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana. Fa Andriamanitra no efa nandray azy. Iza moa ianao no izay mitsara ny mpanompony ny hafa? Amin'ny tompony ihany no hijoroany na ala vony, nefa ampitoerina ihany izy fa mahay mampitoetra azy ny tompo. Ny anankiray manao ny andro, anankiray mihoatra noho ny andro sasany, ary anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Aoka samy atoko tsara ao amin'izay ny avy izy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny tompo, ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny tompo, satria misaotra an'Andriamanitra izy, ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tompo, sady misaotra an'Andriamanitra koa izy. Fa tsy misy veloka ho an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Fa izany no hahafatesan'i Kristy sy ny hahavelomany indray mba ho tompony maty sy ny velona izy. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalanao, ary nahoana kosa ianao no manao tsinontsinona ny rahalanao, fa samy iseho eo anoloan'ny fitsakan'Andriamanitra isika rehetra. Fa voasoratra hoe raha velona koa aho Jehovah, ny lohalika rehetra dia andohalika amiko, ary ny lela rehetra hideran'Andriamanitra. Koa samy ampamoahan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Fanamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehafana ny mikasika ny fifandraisantsika samysika manoloana ny tranga eo anivon'ny fiarahamonina, na manoloana koa ny fihetsika na ny toetsaitsika manoloana ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina no resahan'i Paoly eto momba ny fifampitsarana na ny tsy hifampitsarana azy. Rehefa miteny hoe mitsara isika amin'ny teny malagasy dia voambolana iray ihany matetika no iresahana azy. Fa tsy dia izay loatra akory amin'ny teny nanoratana ny Baiboly, indrindra ny testamenta vaovao, izay ny voambolana ampiasain'ny testamenta vaovao. Rehefa miteny hoe mitsara dia matetika misy voambolana telo lehibe fampiasan'ny testamenta vaovao, ny teny grika izany. Ary samy adikatsika hoe mitsara avokoa izy ireo. Dia ny voalohany amin'izay dia ny atao hoe krino, ny faharoa anakrino, ary ny fahatelo diakrino. Samy adikan'ny Baiboly ho mitsara avokoa izy ireo, ary avy amin'ny io nazahoana ny teny hoe fitsarana fa tsy ilay fitsarana tribonaly akory, fa ny fitsarana tribonaly dia nataon'ny teny grika hoe bema. Hitantsika ery amin'ny andininy fahafolo ery hoe samy iseho amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Io tsy krino akory nampiasainao na diakrino na anakrino fa bema. Bema dia nazahoan'ny teny avy amin'ny nazahoan'ny teny hoe tribunal dia avy amin'ny teny hoe bema. Fa ny teny hoe mitsara dia na anakrino na diakrino na krino. Ny teny hoe krino izay ampiasain'ny Paoly matetika eto amin'ity andininy eto am-pelatanantsika ity dia krino no matetika ampiasay. Indray mandeha izy ampiasan'ny teny hoe diakrino. Ny diakrino amin'ny andininy voalohany io izao hoe raiso ny malemy finoana nefa aza mandray azy hitsaranareo ny eritreriny. Ilay teny hoe hitsarany eritreriny dia diakrino no ampiasain'ny Paoly. Sisan'izay amin'ireo andininy be dia be ireo dia rehefa miteny hoe mahita hoe mitsara ao ianao, ohatra hoe ny andininy ohatra miteny hoe ny andininy fahafolo fa nahoana ianao no mitsara ny namanao dia krino ny ampiasainao. Ohatra koa manao hoe ny andininy fahaefatra iza moa izay mitsara ny mpanompony hafa, krino ny ampiasainao. Ny teny hoe diakrino, ny teny hoe krino aloha dia milaza hoe manavaka na koa
manavaka na mety hoe mitantana koa fa ny tanjony teny hoe crino ny tanjony de zao manao hoe mitondra ho amin'ny fanamelohana resaka rehefa ohatra zany ka miteny hoe crino dia mitanjony dia miresaka fanamelohana zany ny teny hoe anacrino kosa zay hitatsika amin'ny andiny tsotra masina be deabe dia milaza hoe analizina milaza zavatra hoe famakafakana zany hoe ny tanjon'ny anacrino de zao mba ahaizanao manavaka mba ahaizanao mitonanao amantatra mitonanao andinika zany ny diacrino kosa dia mba hatonga anao anana fahaiza manavaka anana fahaizana manavaka anana ataonareo amin'ny teny frantsay hoe discernement ny diacrino zany dia mahatonga atsika anana fahaiza zany hoe mamakafaka mba hatonga ahay anavaka tsara ka eto any dia lesa voalohany ampiasain'i Paoly de crino ametraka fanontaniana tsika manao hoe matry Paoly eto zany miteny manao hoe aza mitsara ny mpanompo ny namanao izy moa anao no itsara ny mpanompo ny namanao raha ohatra ka mijery mamaiky tsika ka mampifandray antony amin'ny Luka toko 1:7-8 tenin'ny Jesosy io na ny tenin'ny Paoly amin'ny Korinthiana voalohany toko 1:5 de miteny manao hoe Jesosy miteny eo amin'ny Luka toko 1 ny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina i Paoly koa de miteny eo amin'ny Korinthiana voalohany toko 4 manao hoe aza mitsara dia moa ve tena tsy mahazo mitsara tokoa aloha isika moa ve tena satria eto Paoly de miteny hoe aza mitsara fa moa ve tena tsy mahazo mitsara tokoa ny kristianina ny valiny dia sady eniny tsy ny valiny dia sady eniny tsy ny voalohany dia raha ny tokony misy dia tsy tokony hitsarintsika amin'ny lafiny ahoana aloha zany raha ohatra ka tsaina amin'ny ankapobeny dia tsy tokony hitsarintsika raha ohatra ka lay fitsarana mitondra ho amin'ny fanamelohana fotsiny zany hoe ilay fitsarana zay mety hoe ataontsika hoe aza mitsara dia ilay fitsarana zay ataontsika hoe endrika ivelany ilay fitsarana zay ataontsika hoe tsy mitondra ho amin'ny fahatsarana fitsarana zay miainga amin'ny ataontsika hoe mety hoe supposition miainga amin'ny ataontsika hoe zavatra apetrapetraka fotsiny zavatra tsy tena izy ny tazantsika dia tsy avelan'ny tompo tsara ny am'izany toe-javatra zany isika satria manjary manimba zavatra manjary ny aza mitsara eo zay tenen'ny Jesosy Luka toko 1 na tenen'ny Paoly koa ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 4 mazava ny tenin'ny Paoly amin'ny Korinthiana voalohany toko 4 ny andininy 5 hoy izy manao hoe ko am'izany aza mitsara na amin'inona ny alohan'ny fotoana dia lay fitsarana maika hanameloka lay mitsongoloka lay fitsarana kimaimaika lay fitsarana hitsikera fotsiny zay dia ambaran'ny Paoly fa tsy tokony ataontsika mihitsy io fitsarana io Jesosy nanafatra an'io mihitsy manao hoe tandremo tsara jereo aloha ny andro eo anoloanao melohany anesoranao ny sombikazy eo anoloany mason'ny eo amin'ny mason'ny rahalanao hitantsika eo Matio toko 5 zany hoe tena zava-dehibe dia ny fananan'ny olona toe-tsaina tsy maika hitsara tsy maika hanameloka tian'ny tompo isika tsy hanana zany toe-po zany mihitsy fa naizana nefa dia asain'ny tompo koa nefa tsika hitsara tsy hoe mijanony eo amin'ny baiboly tsy miteny amin'io hoe aza mitsara io fotsiny fa ny baiboly koa nefa dia mazava koa indrindra Jesosy de miteny mihitsy hoe tena afaka mitsara isika ao amin'ny jaona toko 7:4 de mazava ny tenin'ny Jesosy aza mitsara amin'izay mety ho endrika ivelany io le hoe tsy tokony ataontsika io hoe mitsara araky ny endrika ivelany fotsiny tatsika ao amin'ny jaona toko 7:20 toroteny nataon'i Jesosy io mazava be ny tenin'ny Jesosy ny torotenin'io izy manao hoe aza mitsara araka ny miseho fa mba mitsara marina zany hoe Jesosy tsy manjara antsika tsy hitsara akory raha miteny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina de zao le olona le mitsaratsara fahatany lay olona zay mety ho manameloka fahatany amin'ny endrika ivelany lay fitsarana zay ataontsika hoe mora manameloka tsy ampy famakafakana mora miteny mora manameloka tsisy reny dia ho Jesosy hoe
tsy maintsy molo tsara iny araky ny fomba hitsarany any izy zany hoe ivaly aminao io fitsarana petapeta toko ataonao io ny fitsarana zay fitsarana ny olona zay manamelomeloka tsisy fanady adina manamelomeloka amin'ny ara-panandra satsika de zao mbola hiverina aminao satria zay mizana andanjanao ny hafa ihany no andanjananao jeso saingy zao kosa nefany dia misy fotoana tsy maintsy hitsarantsika koa tsy maintsy mitsara isika dia hitatsika am'izao na toko fafito tenin'ny Jesoa manao hoe divan'Apoly hoe aoka ianao tsy hitsara mendrika ivelany zany hoe tsy mamaika hitsara fa maiza manavaka tsara dia fa rehefa hitsara kosa ianao de mitsara araka ny marina zany hoe tena nasain'ny tompo hitsara araka ny marina isika inona le fitsarana araka ny marina fitsarana araka ny soratra masina fitsarana araka ny soratra masina fitsarana araka ny sitrapon'Andriamanitra fitsarana araka ny didin'Andriamanitra ary io fitsarana araka ny didin'Andriamanitra io dia eo amin'ny fifandraisana samy olombelona zahantsika ity dia lay fitsarana zay ohatra hoe manoloana ny namanao ianao dia manoloana ny toe-javatra anakinao de zao mitsara araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fitsarana araka ny tanjo ny fitsarana araka ny sitrapon'Andriamanitra mantsy dia tsy manapotika akory tsy mainka anapotika fa ny tanjo ny fitsarana de zao raha ohatra ka tsy maintsy mitsara isika no ny toe-javatra mitranga de zao mitsara mba hanitsy mba hanatsara zavatra mitsara zany hoe ny vokatry ny fitsarana atao hoe fitsarana marina zay ataon'ny mpino manoloana ny toe-javatra iray dia mitsara izy mba hanitsy mitsara izy mba hanamboatra zavatra mitsara izy mba hiaro zany hoe lay fitsarana zany dia tsy hoe fanapotehana akory tsy hoe ho amin'ny fanamelohana ho amin'ny fanamelohana fa fitsarana mba anatsarana mba hanitsiana mba hanamboarana zay ny tokony fitsaran'ny mpino ary izay mahatonga ny tompo hoe ny fitsaran'ny olona ra-panahy mazava be ny Korintiana faharoa toko faha 10 raha mamaky ny Korintiana voalohany toko faha 10 ianao toko faharoa andiny faha 10 ianao dia mazava be toko faharoa andiny faha 10 hoy Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko faha 10 io fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mitsara na mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona zany hoe mitsara araka ny zavatra rehetra zany hoe tena itsika kristianina zany na ny olona ara-panahy tahaka ny mpino tahaka ny fiangonana ny olona spirituel olona manana ny fanahy-masina de zao mitsara araka ny tokony ho izy ny hoe olona ara-panahy nge ny olona mandeha araka ny fanahy tenen'ny Paoly amin'ny Galatiana hoe ny olona ateraka indray Jaona toko fahatelo na ny olona mandeha araka ny fanahy ho Paoly na ny olona efa nandray an'i Jesoa ny olona tahaka ny fiangonana ny olona vita batisa ny olona manana an'i Jesoa tahaka anao zany dia olona mitsara marina olona izay tsy maintsy mitsara ny toe-javatra mitranga koa ary olona izay mandeha araka ny fanahy tsy hoe anjely akory ka tsy manota mihitsy ny hoe olona mandeha araka ny fanahy de tsy hoe anjely akory fa izao olona efa nohamarin'ny Kristy tamin'ny rano ka manjary manana fitiavana baikoin'ny fitiavana tsy baikoin'ny nofo fa ny olona baikoin'ny nofo rehefa mitsara zay le hoe olona ara-nofo rehefa mitsara Galatiana toko faha 5 ny olona ara-nofo rehefa mitsara de zao ny amotika ny andrava ny tahaka ny toe-tsainy Machiavel ny andrava ny hoe miandrikendry-tohana fa ny olona rehefa araka ny fanahy tahaka ny fiangonana tahaka anao rehefa mitsara satria tsy maintsy hitsara noho ny toe-javatra mitranga ohatra de zao olona zay mandeha araka ny fitiavana izy satria ny hoe araka ny fanahy hotsika to tsy hoe anjely akory fa olona efa mibebaka olona mety hoe manota izy no ny lafin-javatra sasany satria olombelona fa izao olona mibebaka ole fona marin'ny tompo tamin'ny rano ary io lay tenen'ny Jaona manao hoe tsy manota tsony ange isika tsy mahalala antsika tsony zao tontolo zao satria tsika efa manana ny fanahin'ny tompo atao anatintsika ka mibebaka isan'andro ho Martin Luther de marina isan'andro ho Martin Luther no zany de ny fitsaran'ny olona manam-panahy ny fitsaran'ny olona tarihiny fanan'Andriamanitra de tsy fitsarana ho amin'ny fanapotehana fitsarana ho amin'ny fandravana ho amin'ny fiainan'ny olona fa fitsarana mba amin'ny mety ho fiarovana ny fiangonana mety ho fanarenana ny fiainan'ny mpino mety ho fiarovana ny fiainam-panahy ary reto zavatra reto matetika ao amin'ny baiboly matetika ao amin'ny baiboly mahatonga atsika tsy maintsy mitsara de reto zavatra roa reto na voalohany de zao mitsara isika mba tsy maintsy mitsara isika mba hanaisotra ny masirasira
Hitantsika ao amin'ny Koritianina io Paoly manazava an'io manao hoe misy masirasira angendra indray tafiditra ao anatin'ny communauté na ao anatin'ny fiangonana na tahaka izany dia tsy maintsy mitsara isika mba hanesorana ilay masirasira satria ilay masirasira mety ho manimba ny vongana manontolo de zao tsy maintsy mitsara isika rehefa hitantsika fa misy masirasira mety ka manimba lay fiombonana lay fifankatiavana lay fiainana lay fiangonana dia tsy maintsy mitsara isika manaisitra lay masirasira ary izay fanaisorana ny masirasira zay de manjary miteraka fifanajana sy tahotra ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny fikambanana anankiray zany hoe mitsara isika tsy hoe mitsara mba ho an'ny fitsarana fotsiny fa mitsara mba hisin'ny tahotra an'Andriamanitra koa mba hisin'ny tahotra koa ao anatin'ny fiangonana fa ny faharoa de zao mitsara koa isika ao anatin'ny fiangonana mba ho fiarovana indrindrindrindra amin'ny lay atao hoe heresia na apostazia zany hoe ny antony hitsarana de zao tena mba hahatonga ny fahotana tsy anjaka ary hahatonga koa ny fampianarany diso indrindrindrindrindrindra mety tsy ho tafiditra ao anatin'ny fiombonana ao anatin'ny fianakaviana ao anatin'ny fiangonana zany hoe tena zava-dehibe lay fitsarana ataontsika zany hoe tsy fitsarana ataontsika hoe anapitena na anavaha fa tena fiarovana mihitsy no zany dia misy fotoana tsy maintsy izoran'ny izay saingy ny tsara am'izay fotoan'izay de zao ny olona manam-panahy fa tsy ny olona zay tsy lay olona ara-nofo tsy baikony nofo tsy baikony valifaty na baikony kendri-toana fa baikony ara-panahy tariny fanan'Andriamanitra ka manjary manam-pitiavana mana-fahalemem-panahy mitsara zany eo ambanin'ny fitariny fanan'Andriamanitra mitsara miainga amin'ny tenin'Andriamanitra raha ohatra ka azoazonao takizay lay toe-posy toe-panahiny natao hoe mitsara atao amin'ny baiboly dia amverina amin'ny Romanina 4:20 fa inona no mitranga dia matetika hotsika atao hoe crino lay mitsara no resahan'ny Paoly eto tamin'ny andron'ny Romanina tamin'ny andron'ny Koritiana sy tamin'ny andron'ny takatasoan'ny Koritiana sy takatasoan'ny Romanina dia ny fampitsara ny olona tamin'ny lafiny tsotra anaty madinika indrindra eto dia ny sakafo ny hena satria betsaka ny sakafo tsy nisy hena azo natolotra mihitsy teny an-tsena na mity teny an-tsena raha tsy efa nampandalovina ny fomba ny sampy zany hoe rehefa mamono omby na ondry na osy dia nisy fomba mpivavahana sampy natao taminy no zany de lasa betsaka ny olona reo kristianina vaovao zany hoe kristianina maromaro dia hoe aleonay tsy mihinan-kena raha izany zay le tenenin'ny Paoly hoe ny anankiray kosa dia malemy finoana ka de mihinana zava-maniry ihany lasa vegetarien izy hoe ny antony tsy hinana ny hena tsika mantsy zao raha mifady hena de tena tsy noho ny antony ara-pinoana fa mifady hena isika noho ny hoe miteraka cholesterol na mampisy triglycéride na mampisy tension na ohatr'izany zany ny antony tsy hinana antsika hena zany hoe tena antony ara-pahasalamana fa tamin'ny andron'ny Paoly tamin'ny tany Roma zany tsy mihinan-kena ny olona tena noho ny antony ara-panahy lafiny spirituel hoe tsy mihinan-kena satria no heverina fa efa naterina teny amin'ny sampy le hena ka manjary toy ny hena tsampy dia manjary maloto zany hoe misy impureté zany lay impureté zany hoe lasa loto ara-panahy ka ny antony tsy hinanana an'le hena dia heverina ho mampanota azy ny fihinanana ilay hena de hoy Paoly manao hoe misy kosa manam-ponana de manao hoe any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy ka inona moa ny olana hoanay ny hena satria nga io moa nga ny sampy namorona ny hena nga ny sampy nanao ny omby nga ny sampy nanao ny ondry fa nga ny devolo nahary ny omby sy ny ondry sy ny osy Andriamanitra nahary ny ondry sy ny ompy nampisy any rehetra eny zany dia hoanay iny fa tsy olana misy zany olona manam-ponana takizay misy kosa malemy finoana fa ny olona de zao mifampitsara izy mifampitsara ireo olona ireo ny mihinana dia manamavo ny tsy mihinana zany hoe le mihinana dia manambany ilay tsy mihinana tiana olona kely finoana koa nareo olona tsy kely finoana nareo fahaizary ny finoanareo ny tsy mihinana kosa dia ny tsara ny mihinana hoe andray ty toetra nareo diso nareo manoto nareo fa nahoana nareo mihinana zavatra maloto ary dia lasa niteraka fisarahana rehefa ny fisarahana nefa ny fitsarana no ara-nofo
rehefa ny fitsarana no endrika ivelany, rehefa ny fitsarana no miorona amin'ny endrika ivelany na ny fitsarana mitondra ho amin'ny fanamelona zao miteraka fisarahana izy. Raha vantany va ilay fitsarana tsy miorona amin'ny fitiavana, tsy miorona amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fitsarana no tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de zao manjary ny tonga fisarahana izy. Zay no tranga tandrakataso any Romanina ity dia hoy Paoly manao hoe inona moa natonga anareo mitsara? Inona no mahatonga anareo mitsara? Ary dia io tsy ny resaka ny sakafo ihany fa tamin'ny andro ary misy zany mivavaka sabotsy, misy mivavaka alahady. De hoy Paoly manao hoe ny anankiray manao andrakiray manao ny andro anankiray mihoatra noho ny andro sasany, ny anankiray manao ny andro rehetra ho mitovy. Misy manao hoe mahamiavaka mihitsy ny sabata ohatra zao. Resaka andro dia Paoly eto manazava hoe tsy zany ange ny zava-dehibe. Aza mitsara no alafin-javatra tahaka zany. Ina ary no hafa evim-panahy tian'ny Paoly takaritsika amin'ity toe-javatra ity. Raha vao mitsara ny hafa ianao, maika hanameloka ny hafa de zao ny tokony adonoina ho Paoly de zao tsy afaka mitsara ny namanao ianao. Teneno manao hoe iza moa ianao no hanameloka fa nahoana anao no hanameloka no tsara ny mpanompo ny hafa. Raha vao mitsara ny hafa ianao manameloka azy, io le resantsika hoe crino eto, lay hoe mitsara amin'ny endrika ivelany, lay mitsara ho amin'ny fanamelohana de zao raha vao iny toe-tsaina iny fa tsy le toe-tsaina resantsika tary le hoe toe-tsaina ho amin'ny fitiavana, fanarenana, fanamboarana, fiarovana, le toe-tsaina tariny fanan'Andriamanitra, fa le toe-tsaina zay hoe maika hanameloka fotsiny de zao manimby amin'ny lafiny hoe ary manimba ny tenanao no manimba le olona tsara ianao. Ny antony de zao raha vantany mitsara ianao de toy ny heverinao ho anao lay mpanompo. Hoy Paoly eto miteny hoe mpanompon'Andriamanitra de Andriamanitra ihany no mitsara azy. Itsika zany toy ny raha ohatra ka mitsara lay olona isika dia everitsika ho atsika izy, fehezitsika izy zany. Dia hoy Paoly eto miteny hoe iza moa ianao no mitsara ny mpanompon'ny hafa? Ny tompony ihany no afaka mitsara azy, ny tompony ihany no afaka manameloka azy, ny tompony ihany mahafantatra azy, fa ianao tsy mahafantatra azy. Nahoana? Satria ny tompo no mahafantatra izay zavatra nampanaoviny ilay tompony, ilay mpanompony. No zany dia tsy avelan'ny Paoly hitsara ho amin'ny fanimbana fotsiny ihany isika. Hoy manao hoe raha ohatra ka manafatra Paoly eto manao hoe aokary hitandrina ianareo fa samy mbola hampamoahan'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Ny zava-dehibe zany de zao ny tsirairay avy samy iona eo anatrehan'Andriamanitra. Ny tsirairay avy de samy iona eo amin'ny bema, zany hoe eo amin'ny tribonalin'Andriamanitra. Samy hiakatra amin'io avokoa tsika rehetra. Ka izao afaran'ny tompontsika mba tsy hitsara. Le fitsarana zay tsy avelan'ny Paoly tsara andrarany Paoly moa zany tsy ataotsika eto de zao satria resaka finoana le izy, resaka fifandraisana amin'Andriamanitra le izy, tsy resaka lalàna io, tsy resaka fahadisoana moraly io, tsy resaka fampianaran-diso io, fa resaka hoe finoana io. Zany hoe misy zavatra zany zay tsy afahantsika mihitsy manameloka ny namantsika. Hoe ohatra hoe inona moa no antony tokony hanameloana ny olona anankiray amin'izay mety ho sakafo nohanina, sakafo tsy nohaniny. Satria izany dia resaka fifandraisana amin'Andriamanitra, resaka an'ny tena manokana zany, an'ny tsirairay avy manokana zany. No zany dia tsy zany tsy tahaka ny hoe mangalatra na mamono olona tahaka zany, fa resaka fifandraisana lay izy. De Paoly manao hoe zany ve ny hanamelohanao ny namanao? Mety misy lafin-javatra hoe ny andro ivavahana ve tsy zany ihany afandradray io na dia amina zavatra maro ny andavanandrontsika de zao tao amin'ny tompontsika, tao amin'ny Paolintsika tsy tsara. Le zavatra roa reto ary no tokony ho atsaintsika rehefa malala. Ny fanetretena. Ny fanetretena. Matetika ny mahatonga antsika mora mitsara de zao mihevitra ny tenantsika ho tsara sy ho mety noho ny hafa isika. Hany ka manjary lasa tsy manana fanetretena isika. Fa rehefa manana fanetretena isika ka mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpanompon'Andriamanitra etan'ny fanan'Andriamanitra de manjary
tsy mainka hitsara ny hafa ary raha ohatra ka tsy maintsy mitsara isika arak'izay tenenin' Jesosy hoe mitsara araka ny marina de zao mitsara zany ao anatin'ny fanetretena ka manaiky ho tarihin'Andriamanitra mba ho amin'ny fanatsarana mba ho amin'ny fanamboarana sy fanitsiana no ijerentsika na hitsarantsika ny zavatra rehetra. Zava-dehibe ary ny ananantsika zany toe-po mitsara marina izany. Zany dia ny zava-dehibe de ity tokony mpanompon'Andriamanitra manana fanetretena isika ka tsy mainka anameloka ary raha ohatra ka tsy maintsy hitsara de mitsara zany araka ny fahamarinana araka ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamasinana izay hitariny fanan'Andriamanitra antsika. Zay ny fanetretena. Fa ny faharoa de zao ny finoana koa tena zava-dehibe ao anatintsika. Matetika itsika ny antony mahatonga ny olona mora mitsara koa de zao ny tahotra. Jereo tsara fa matoa anao mora ny ao amin'ny lafiny psikolojika matetika tsika mahatonga atsika ho mora mitsara de zao satria tsika matahotra. Misy tahotra ny hafa ao anatintsika ao. Misy tahotra tsy azotsika antoka tsara ny finoantsika dia mora mitsara isika. Zay mahatonga an'lay kely finoana mitsara. Ny ao ambadika ny tsinona de zao marefo izy, matahotra izy. Noho zany a dia matetika ny olona mpitsaratsara akoatran'ny hoe efa tena toetra tsy mendrika mihitsy efa tena mbola ara-nofo mihitsy satria ny olona malaky mora mitsaratsara de zao mbola ara-nofo izany mbola tsy tena ao am' Jesosy izy tsy mbola tena manana ny tompo izy fa izao misy tahotra olona mora matahotra akoatran'izay mbola tsy tena mbola masaka tsara amin'ny finoana de matahotra. Noho zany a dia rehefa tena mitoetra tsara amin'ny finoana anao de zao manjary marina ny fitsaranao. Marina ny fijerinao zavatra, marina amin'ny lafiny hoe miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Noho zany de zao tao amin'ny tompo isika anana finoana mitoetra tsara. Ahoana moa no ananantsika finoana? Mivavaka. Ahoana moa no anantsika finoana? Ny tenin'Andriamanitra. Ahoana moa no anantsika finoana? Fa makafakana ny tenin'Andriamanitra. Raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo isika de zao ny tenin'ny asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo. Indrindra izy andiny faraika ambin'ny folo. Ary ny toe-panahiny de tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra izy ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina zany na tsia. Io andiny faraika ambin'ny folo io dia misy ny teny hoe nandinika sy namakafaka io le tenentsika manao hoe diakrino nandinika sy namakafaka ary namakafaka tsara mba hananany ny tenin'Andriamanitra mba hananany ny sitrapon'Andriamanitra io le famakafakana mba hatonga atsika afaka mamantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika manao hoe rehefa manana finoana tsara ianao ateraky ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra de zao manjary mahana fanetretena ary afaka manavaka tsara ny izy amin'ny tsy izy ny ratsy sy ny tsara. Nahoana no afaka manana de zao miara-monina ao anatina fiarahamonina isika. Ny zava-dehibe zany de izao tsy ny fiheverana ho tsara noho ny hafa fa izao ny zava-dehibe de ny fanetretenanao tao amin'ny hafa mba handray an' Jesosy. Ny zava-dehibe dia tsy lay fanomponao lay heverinao hoe mety na tsy mety fa ny zava-dehibe de ny hitandremanao ny namanao, ny hitandremanao ny mpiarabelona aminao, ny tanjonao tsy hanimba azy, ny tanjona de zao mba hahatonga atsika rehetra ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho zany de zao tsy ny tsara maninika zay le krianao na koa hoe ny tsy mitsara ka mamela ny ratsy ahazovahana fa izao tena tarihy ny fanan'Andriamanitra sy ny finoana ka mahatonga mahay manavaka tsara. Efa malala ho trapanao ny fitiavan'Andriamanitra ka hainao ny hitondra tena tsara eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny mpiarabelona. Ivavaka sika. Tompo ampisoronay zao ny amin'ny fahazavan-tsaina nomenao anay. Tao aminao zahay tsy mora hitsara, tsy mora hanameloka ny amin'izay mety ho fihetsikana toetra ny manodidina anay. Tao aminao koa nefa zahay hayan-danjalanja tsara say hamakafaka mba hiarovana ny finoana ary hiarovana koa ny fahamasinana ny fanoloran-tenanay. De taio Jesosy meo fahendreny zahay me fanetretena me finoana mba hanjaka ato am-ponay ny fifaliana sy ny fanantenana, hanjaka ato am-ponay ny fahamasinana ao Andriamanitra. Dia diovy ny fonay mba haizanay manaiky ny hafa tsy hahatonga anay maika hanameloka, maika hitsara nefa koa diovy ny fonay mba haizanay miaro, haizanay manarina, haizanay mifanampy, haizanay mifampitsinjo miainga amin'ny teninao. Da iny tontolo andronay
io ny asanay, io ny fikasanay tsara Jesoa mba hitoetra ambany fahasoavanao. De enganie Jesoa mba ho fifaliana ho anao indray ny fanorotenanay mamakivaky ty herinandro ity tontolo andronay ity, ary ho tsapan'izay rehetra mifanerasera aminay fa manana anao zahay. Amin'anao Jesoa.